Narisarisa ny fampiharana ny dina tato ho ato raha oharina tamin'ny taona 5 sy 7 noho ny afitroka ireo zatra lalandririnina amin'ny fanaovana kolikoly ka maniry ny aharava ny dina be izay hita fa nampihena ny tsy fandriampahalemana taty amin'ny faritra Atsimo andrefana. Noho izany dia anidina ifotony ny lehibe ny faritra Atsimo andrefana na namafy ny fahaiza-manao n'ireo mpiray dina. Zay zava-zay tsy afaka hijery amin'izao hiantsika satria efa misy baiko azo avy amin'ny filoham-pirenena mifanitsahana an'izay fandriam-pahalemana zay ka zahay manomboka izao zany dia tsy maintsy hidina ifotony hametsaka tsara zany ny dinan'ny faritra Atsimo andrefana. Midina zany zahay hampafantatsa ny olona fa hoe tsy misy dina maty eto. Tsika ngamba tsy mahita fa ny dinan'ny faritra Atsimo andrefana no azo tsika nametsahana an'izay fandriam-pahalemana zay tato anatin'ny faritra Atsimo andrefana. Zay be ny tanàna koa eto dia anisany vonona sahady hanatanteraky ansakany sandavany fitarihana ary ny fanentanana ny mpiray dina. Fahitako ny fampiarany dina be toy ato la mandeha tokony ho izy tena mahomby satria mahasoa azy io lafa eo trahatsire mangalaky tamana vakivaky trafongo vary arivo kapoke drala roe hetse mbo tsy mahafaka azy zay sakafony dina avao. Tsy aivina fa volana Jona 14 no nahazo fankatoavana avy amin'ny fitsarana ambaratonga voalohany ity dina be ity.